olo za lasa mbe fitezagna anazy marigny e mba ala fitezagna zany ka fo izy keo zalahy fa tindrenina za tsy zatra magnaratsy olo fa za tsy tao hoe gaga fogna zany za gaga satria fitezagnan'olo mo misy magnanio tsy possible aminay ao ny nandignany am'ireninazy moi vadinireny ilazagna eo aminay ao igny zy mo igny fitezagna aminareo ka ko hitanareo mety mo raha be fô tsy mety ninreraka aventanim-bary agny zay hoe kazo nandihy rofirofona magnany raha zaza lefaka i raha nampianarigny re o lefaka ma olo samy fomba anazy marigny hoanao ary hafahafa marigny koa ninare zavoy mioroko afa magnan'izany fomba nehoagna fô tiagna zany zanaka aminjareo agny moany gaga zaho juste gaga fa ndraiky zaho fô mitomba betany alany lahey allo nine salut daholo anao vidéo kely za satria nahita an'le vidéo za maly le hoe zanaka sy le reny le hoe mifanohitra de amiko tsy ohatran'ny reniny atao hoe fitiavany zanaka oui afaka mifanoroka ohatra hoe eto amin'ny tapikandrina na hoe manao bisou kely eto fotsiny na hoe manao câlin fa le hoe mifanoroka be amin'ny molotra loatra ny tsy de mety amiko tsy ohatran'ny reniny ny fitiavana zanaka. Mirabantsika rehetrarehetra iresaka kely andro any nisy vidéo zay lasa polémique be mihitsy le izy teto amin'ny tambazotra serasera teto ato anaty Facebook tato nisy otrany resaka fanehoana affection amina zanaka de lasa niteraka resa be moa le izy zany de mba te-haneo hevitra kely manoloana an'le satria za remim-pianakaviana manana zanaka lahy kely de le vidéo moa an'izay tsy nahita resaka maman ohatrany hoe migate ny zanany de mifanoroka amin'le zanany lahy ao anatin'ilay vidéo de somary lasa resa be le izy samy nana mifanehoan-kevitra moa ny tsirairay avy tao anatin'izany rehetrarehetra zany fa tiako hiaviana kely de zao raha ndresaka hoe fanehoana affection amin'ny zanaka tena ataoko hoe malalaka be samy manana fomba fanehoany ny affectionny ny fifandraisany tsirairay avy amin'ny zanany ny zavatra tsy azontsika lavina sy tsy azontsika ho dia tsy hita nefany ankehitriny na any Madagasikara na aty ivelany n'aiza maneran-tany de tena zava-misy réel zany hoe ray aman-dreny manao herisetra ranofo amin'ny zanaka. Za tsy miteny hoe zay ny kan'le olona nanao an'le vidéo iny satria na za zao azy de manoroka ny zanako rehefa aneo affection aminazy saingy hoe tsy avoakako en public fotsiny le izy fa zavatra rentsika matetika zay tatoato tao anatin'ny taona vitsivitsy mankaty indrindra moa amin'izao fiainana zao de tena zavatra mampiorokoditra ny resaka pédophilie ny fanaovana herisetra ranofo amin'ny ankizy amin'ny zaza io tsy hoe olo-kafa tsony fa misy tena hoe tonton tantine na olona akaiky misy ary moa zany zavatra zany ka rahantsika mahita ao Madagasikara hoe ny rainy manolana ny zanany vavikely ny reniny tsy haiko zavatra ohatran'izany ka normal ny réaction ny olona raha hoe somary hafahafa mijery an'le vidéo anatin'izany rehetra zaho tsy mijuge an'izaniza satria za zao koa de anisany hoe rehefa maneho affection amin'ny zanako de indraindray manoroka anazy sy ohatran'izany fa le fait izy avoaka en public anefany ny zavatra ohatrany hoe zavatra avoaka en public zany matetika de zavatra mifamoafao be ny sain'ny olona efa lasa ratsy en fait tsy hoe sain'ny olona ny lasa ratsy fa le fiainana mihitsy no efa ratsy mahatonga ny olona lasa mailo mahatonga ny olona lasa ohatrany hoe vao misy fihetsika hafahafa na fihetsika tsy ohatrany hoe veritsika hoe tsy normal de tonga ny olona de lasa mireagira lasa tonga de manana un point de vue ny manana ny hevitra tonga de lasa misy mipetraka ao anatin'ny sainy satria le fiainana efa irahantsika mahafantatra ny fiainana ankehitriny fa tsy de tena hoe tena za tsy miteny hoe tsy azo antoka tsony ny ray aman-dreny fa efa be deaibe zao ny ray aman-dreny tsy azo antoka mihitsy manoloana ny zanaka ka noho izany zavatra tiako tenenina hoe misy ny zavatra
marina hoe ekeko hoe rehefa lasa fidiram-bola ihany koa ny resaka réseaux sociaux ankehitriny sy ny sisa fa mila dinihana kely ihany ny zavatra izay avoaka ety amin'ny tambajotran tserasera. Misy ny zavatra normal any amin'ny privé, amin'ny fiainantsika privé atsika any mety le izy tsy maninona mihitsy, tsisy problème ny fomba ny sainanao an'ilay izy zany tsy misy arrière-pensée, tsisy saina maloto, tsisy ninina. Fa rehefa anjay ilay izy mivoaka ety amin'ny tambajotran tserasera tambazotra tserasera dia ny olona efa tena hoe traumatisé amin'ilay karazana vaovao mandreraka mivoaka eto amin'ny réseaux sociaux dia nisy zazakely indray tary hatratra ny herisetra ranofo ary ilay izy amin'izao tsy zazavavy kely rery fa ny zazalahy ihany koa tena victime ankehitriny. Dia lasa ohatrany hoe lasa zany ny sain'ny olona vao mahita fihetsika hafahafa tonga dia miverina daholo ilay information rehetrarehetra izay efa mistoka ao anatin'ny sain'ny olombelona ao dia tonga dia lasa mieritreritra zavatra ratsy hoe hafahafa ilay izy, bizara ilay izy. Tsy mametsiny an'ilay renim-pianakaviana raha ohatra hoe somary toyana izy tao anatin'izay satria mety hoe tena izay fotsiny ilay izy ny anazy tena mety hoe amin'ny fo madio, amin'ny resaka hoe tena hoe fanehoana affection amin'ny zanany. D'un autre côté nefa tsy mametsiny ihany koa ho an'ireo vahoaka be dia be izay tonga dia juger an'ilay izy nahita ilay vidéo tao anatin'izany satria araka ny teneniko teo efa be dia be ho any karazana information mandreraka be hitantsika eto amin'ny tambazotra serasera eto dia mifandray ilay information, le zavatra hita sy zavatra efa mémorisé ao anatin'ny saina hoe nisy an'izao resaka violence tamina zaza tary, resaka ohatr'izao tary dia mahita an'ilay situation dia normal koa ny olona raha ohatra ka hieritreritra zavatra hafa. Ny tiako teneno anatin'izay rehetrarehetra izay dia izao, anjarantsika ray aman-dreny ny miaro ny zanaka ankehitriny. Tena raha ohatra zany hoe deux fois fiarovana ny zanaka taloha amin'ny resaka harcèlement, amin'ny resaka violence, que ce soit violence psychologique na violence physique na violence sexuelle, fois 10 izy amin'izao. Noho izany tandremo ataovy ampisainana na dia tena hoe ampitiavana be izay tena hoe saina madio be ary ny eritreretinao anazy dinihana kely ihany ny fihetsika atao amin'ny zanaka avoaka ety amin'ny tambazotra tserasera. Fa normal ilay fihetsika raha any amin'ny tsisy mahita, fa normal koa ny réaction ny olona raha ety amin'ny public no anaovana an'ilay izy. Dia arova reto ny zanaka, mamy ny zanaka, aneho fitiavana ny zanaka fa fero ihany ny zavatra atao hitan'ny olona. Ny fomba fitondran'ny olona ny zanaka sy ny fifampitondran'ny ray aman-dreny sy ny zanaka ny tsirairay avy tsy mitovy. Fa bon, izay fotsiny tiako tenenina hoe efa be dia be ilay situation mitranga zany ankehitriny dia mila fandanjalanjana fotsiny ny zavatra avoaka ety amin'ny réseaux sociaux fa atao fotsiny koa izay tena hoe ity zavatra hitanareo hoe mety be amin'ny fifampitondranareo ao an-trano satria ny ray aman-dreny tsirairay avy dia samy manana ny mety aminy, samy manana ny zavatra heveriny mety amin'ny fomba fitezan'ny zanany tsirairay avy dia tazomy arak'izay fa tandremo ny zavatra avoaka ety amin'ny réseaux sociaux. Izay tompoko.